Rembava kosa makasika ny fampianarana na dia efa maro anisa aza ny sekoly ambony eto amintsika dia mifaninana izy ireo amin'ny manolotra lalam-piofanana ambony tsara kalitao ho an'ny mpianatra ao aminy satria isan'izany no fototry ny asa sy ny fiainana ho avin'ny mpianatra anisan'izany isy mateka etsy akato fotsy. Tsy atao foana fa tsy maintsy ilaina ny fanaovana ny soutenance de mémoire izay lalana tokana hahazoana diplôma rehetra ilaina. Izany no fenitra rahan'ny sekoly ambony Ismateka izay manomana ny mpianatra amina lalam-piofanana maro samihafa toy ny paramédical, droit, BTP, agromanagement ary koa formation enseignante araka ny fanazavana. Ny androany ny raha antsika nahita teo zany dia ny présentation de mémoire voka-pikarohana izay nataon'ireo mpianatra taorin'ny 3 taona ny anarana. Io moa zany fepetra iray napetraka amin'ny fanjakana ny fanaovan'ny mpianatra fikarohana ary aseho hitambe sy maro izay hitantsika teo ny voka-pikarohana nataon'ilay mpianatra. Dia hita moa zany fa nahazo noty tsara ary tena nahazo fankasitrahan'ny mpitsara ilay fikarohana natao teo. Noho ny fangatahan'ny be sy maro be dia be ny mangataka hoe tsy tahaty voray tany amin'ny sekoly hafa dia mangataka hoe hianatra eto amin'ny Ismateka. Toy zany ny fisoratana anarana amin'ireo département voalaza rehetrarehetra ireo izay eto amin'ny Ismateka zany dia vonona hanome ny tsara indrindra ametraka ny fifampitokisana ary ame fahafaham-po mpianatra malagasy ary amin'ny formation zay omenanareo dia mariana formation ahafahanareo mampivelatra ilay asa tianareo ho atao. Miara-miasa amin'ny ministera misahana amin'ny fampianarana ambony, ny hôpitaly sy ny tobim-pahasalamana rehetra ny sekoly. Ho an'ireo tsy manam-potoana ianarana isan'andro dia misy ny formation à distance izay mampiasa support de cours manara-penitra. Tanjona ny ahafahan'ny mpianatra manokatra orinasa ho an'ny tena manokana sy miatrika asa avy hatrany. Etsy akady fotsiny misy ny Foibe toeran'ny Ismateka, efa misy ihany koa ny Mahajanga ary sokatra amin'ity taona ity koa etsy Analamahitsy.